Tratry ny asaramanitra isika rehetrarehetra. Fiadanana ho anao, fiadanana ho any ankonanao, fiadanana ho amin'ny malagasy rehetrarehetra. Dia faly ny tenako indray riavako malala anao izany fiarabana kely ho antsika izany, ary ao anatin'izany ihany koa dia misy hafatra kely tiany tompo ambara amintsika. Dia mangataka ny fanahy ny tompo hatrany tsika hiasa ty anatintsika ao anatin'izany. Mankasitraka Jesosy malala amin'izao fahaleovantena ankalazaina amin'ity 2026 ity indray. Dia ianao ihany koa neno anambara izay hafatra tianao ambara ao anatin'izany. Amen. Fahaleovantena. Inona ny atao hoe fahaleovantena riavako malala? Raha raisintsika amin'ny ohatra ny ao amin'ny ao an-trano izao dia mahaleotena ny zanantsika rehefa ohatra hoe mananantona sy izy dia tsy miantehatra amintsika intsony amin'ny lafiny zavatra maro. Mbola azo atao ihany koa ny mahaleotena ny zanantsika kely rehefa ohatra hoe mavita miakanjo resatra dia hoe tsika hoe mahaleotena kely. Mahaleotena izany. Efa mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ihany koa izany hoe mahaleotena izany. Eo indrindra riavako malala. Ahoana isika kristianina? Isika ve mbola zazabodo? Sa isika izay ambarany eo amin'ny Hebreo 5:5-12? Fa ho an'izay efa lehibe ny ventin-kanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Raha amboarina kely io izany dia izao. Ny atao hoe lehibe dia ny olona mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Izany ihany koa izany no azo antsoina hoe olona mahaleotena, efa mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy tahaka ny zazakely. Misy taona io zaza io tsy avelantsika manao choix satria haintsika hoe tsy hainy manavaka an'io hoe tsara sy ratsy. Fa misy taona io avelantsika manao choix satria efa fantatsika fa manana kapasite izy hay hanavaka hoe ity tsara sy ny ratsy. Androany tompo ary riavako malala. Dia te hanontany antsika, manana fahaleovantena ve isika? Mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ve isika? Efa lehilahy lehibe ve isika? Miaraka amin'ny Kristy. Riavako malala, sarotra izany mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izany satria na ny tenin'Andriamanitra riavako malala dia manambara fa misy ny ambody mitafy volon'ondry. Tena tahaka ny ondry kely izy izany, tena hoay, tena docile. Inona koa ny toetrana ondry ivelambelany. Kanefa ka tena ambody. Sarotra manavaka izany riavako malala. Ahoana ary ny anavana dia tao an-dakozia ihany koa teo riavako dia lasa tany ihany koa ny saiko ny manavaka. Raha misy zavatra eo izany mitovy tsara mihitsy dia tao an-tsaiko hoe vinaigra sy rano. Tsisy anavahana azy tsara koa raha ilay zanako tamin'izay. Mbola kelikely izy dia tsy haiko inona nahatonga ny vinaigra tanatina tavoahangy noviva, tavoahangina rano. Dia nangeta eto izy dia ino no teo? Dia izy ka io misy rano dia nisotro izy. Vinaigra be maman hozy izy. Tena tsy hainy nanavaka ilay vinaigra sy ilay rano riavako malala. Fa ahoana ny anavahana azy? Ny tsirony. Ahoana ny anavahana azy? Ny asany. Ny vinaigra manome tsiro, ny anao lasary isika dia miany marikivikivy iny. Fa ny rano manadio, ny rano koa manatsatso. Dia izao, araka ny tenin'Andriamanitra, ny asany no hamantara anareo ny zavatra anankiray. Ny voany. Tsy misy azo ratsy mamovo tsara izany, na azo tsara mamovo ratsy izany. Izany hoe raha misy izany zavatra ahafahantsika mamaritra hoe ity tsara sy ratsy dia ny voka ny zavatra ataony riavako malala. Manahoana kay ny olona mifanerasera amintsika, izakay ny toteny amintsika riavako malala. Dia tsaroko ihany koa nisy ankizy izay nampianarina. Satria io zaza io tena ankizy endry io zaza io. Fa sendra nisy zaza anankiray, ankizy anankiray izay nikasokasoka taminy teo.
herinandro angamba dia tena niova be ilay zaza endry tamin'ny voaloha teo, ilay ankizy efa lehibehibe teo amin'ny 17 ans teo. Tena nampianarina izy, nanarina izy handray aky fa iza ny tokony nenondry bebe kokoa, ilay efa mananatra ndry isan'andro mampianatra ndry ny tenin'Andriamanitra ve, sa io ohatra ny io ankizy efa tena malaza fa maditra, io ankizy efa bedy isan'andro tenena foana, zany ve izay zany ny asa ny vokany voan'ny avokin'ilay ankizy, izay ve zany tokony alainy tahaka. Isika ry havako malala eo amin'ny fiainantsika dia tena izany mihitsy. Aokaria mba ny voalohany indrindra aloha dia Kristy io no ohatra velona, fa mametraka olona eny amin'ny tsefatsefany eny ihany koa izy ry havako malala, izay tena ohatra ny fiainan'ireny olona ireny, tena ataony Tompo fitaratra ny fiainan'ireny olo-masina ireny, ao amin'ny teniny ihany koa misy an'izany. Aokaria mba ireny no alaintsika tahaka, fa isika efa nameny Tompo ny toro-lalana, ny toro-hevitra dia ao amin'ny teniny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy ry havako malala, fa izany ihany koa no hamantarana antsika fa lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ao amin'ny Tompo. Ka androany aran'ny Tompo ry havako malala dia mitaona antsika ahisafidy, satria efa lehibe isika, ahisafidy ny tsara, mivelatra eo anoloantsika ny fahafatena sy ny fiainana ao ny tenin'Andriamanitra. Ry havako, tsisy voatsiary tsy mila voatsiary ny Tompo fa efa mirangaranga hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, satria ity ny voany, ity ny asany. Hita izany ry havako, tsy azo takonana izany ry havako rehefa mandinika ny fiainan'olona anankiray isika ohatra hoe tena izao ny zavatra teneniny ataony io ve zany no tokony ianarana, fa io ny fiainany, io ny vokany. Raha miaraka amin'ny olona tsy manana ny Tompo dia ny olona manana ny Tompo manahoana kay ny fiainan'ilay olona anjarantsika no mandinika, dia iza kay ny tokony alainy tahaka. Jesosy Kristy, Jesosy Kristy izay eo amin'ilay olona ry havako malala. Miatrika fiainana isan'andro isika, mahaiza manao safidy, mifidiana ny tsara, mifidiana ny fiainana, mifidiana na izay olona frekanteny zanantsika aza hoe manahoana, satria arakaraka ny toetra n'iny olona iny ihany no mamatra ry havako malala ny fiainany, arakaraka ny zavatra frekanteny ihany no mamaritra ny toetrany. Dia anjarantsika izany ry havako, ary ny hamaranako azy dia ny Efesiana 4:12-17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana, amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana ny tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibehan'ny fahafenoan'i Kristy. Dia ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra ho amintsika ny ry havako malala, ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Manaova fety sangatro.